Ny frantsay no ambadika ireo lohandreo misolona ao amin'ny Antoktine. Izy ireo no efa nisitaka ka niverina indray raha ny fanambarana nataon'ny VOT na ny vondron'olon-tsotra manohana ny ravalomanina izay miaraka amin'ny ravon'irina Joe Sara androany. Mangataka ireto efa nisitaka ka niverina indray mba anaovan'izy ireo fekekeloka manoloana ny vahoaka Magro sy ireo mitolona hatramin'izay ireo avy amin'ny Magro. Nisafidiny tsy haneho hevitra kosa ny ankilany rehefa nanontaniana mpanao gazety ny mahakasika izany. Azo sarobidy tsy mitombona ny filazana fa hodorina ireo andramena tratra teto Madagasikara sy tany ivelany ho avadika arina fandrehitra ireo andramena simba ary ny aminy atao tolobidy raha ny fanazavana androany. Hetsika mahasarika mpizahatany any amin'ny nosy La Réunion sy avy amin'ireo firenena Europeana ary Malagasy Amanarivo ny hetsika Tsolabe na Festival des Baleines izay ataony efatra hatramin'ny 12 Jolay 2024 any amin'ny nosy Sainte-Marie. Hetsika eo ambany fehin'ireo mpanentana fandarana malaza question pour un champion Julien Lepers. Manomboka ny 12 septembre ho avy izao ny mahakasika ny Madagasikara, ny nosy Sainte-Marie sy ireo trozona izay biby inolany taningana no fanontaniana mipetraka ao anatin'ny fandaharana. Farany, any ivelany, miroso amin'ny fifanarahana ny gouvernemanta sy ny vondro tafika Maliana androany alarobia any Alger, fifampiresahana izay efa miroso tamin'ny fifanakalozana gadra natomboka ao Malta ny Bamako. Ny andindinin'izay avy hatrany. Sous l'égide de la Fédération des sports auto-malagasy, Total Madagascar et le club FMMSAM vous présentent FMMSAM VRT, la 4e manche du championnat de Madagascar. Sous l'égide de la Fédération des sports auto-malagasy, Total Madagascar et le club FMMSAM vous présentent FMMSAM VRT, la 4e manche du championnat de Madagascar des rallyes virtuels ce samedi 19 juillet au Palais des Sports Mamasn. Sponsor Total Madagascar, partenaire média Cool TV FM, partenaire Telma, Gascom, Ingod, TAF, Restaurant Hong Kong. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio tonifonla satria borosina amin'ny formula tiarmisy vaovao mahaso mahafinaritra zato amin'ilay zay mividy formula roa dia mahazo borosiny firay maimaipona fianao nga ahoana ie tena maimaipone ararody a tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoane mandehana takeden'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosynify formula. Manitra sy mandroatra reky izy nasasalambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony MAC sady mampalefaka ny hoditro. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony MAC. Vovon-tsavony MAC, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Dia mbola fala mitsidika ny tokantranonao indray tomboka lasy tongoka avy amin'izao takariva izao miarabanao ary manasanao hanaraka ny fampalalambavao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV hatramin'ny farany.
Ny pejy toe-karena avy hatrany no mboantsika ny fampalambo avao amin'ity hariva ity tokony hanao audit mahakasika ny fomba ny tehirizana sy ny fehezana ireo tahirina sarobidy Madagasikara raha ny fehi-kevitry ny CITES nivoaka ny 1 Jolay farany teo izay tapaka nandritry ny fivoriam-be fa 520 komity iraisam-pirenena ity natao tany Genève niteraka resaka ny fomba kasain'ny fanjakana malagasy hanaovana ireo tahirina andramena ireo hoe hodorana sa amidy navotany ministera ny ala ny Prime Ministre Kolo Rogena nazava ny teknisianina fa madiana azy io saribao no dikan'ny hoe fandorana fa tsy fanapotehana akory fantatra ihany koa fa sarotra ny manisa ny bois de rose efa tapaka ankehitriny. Michel Aranarjon. Atontanisa azo avy amin'ny ministera ny tontolo iainana 430 contenera no tratra tao Kenya, 9 contenera tao Maurice, 90 tonnes tao Mozambique, 300 tonnes tao Singapour, 20 contenera tao Sri Lanka, 10 tonnes tany Zanzibar ary 2 alina bolabola teto an-tanindrazana. Raha ny fanambarana azo farany ihany koa hodorana ireo andramana ireo saingy tsy atao lavenina fa avadika ho saribao. Ilay izy zany ngambany mety diso fandray ihany ny olona amin'ilay resaka hoe atao carbonisation. Zay mantsy ny fantatrareo hoe dikan'ilay teny hoe carbonisation. Raha carbonisation zany mantsy mamadika ny zavatra anankiray ho lasa charbon. Hazo zany avadika ho charbon dia carbonisation ny fiteny azy. Karazany fanomezana valeur ihany an'ilay hazo zay tena efa tsisy valeur intsony izay resahan'izay. Tsy nisy ny resaka mihitsy hoe andorona anapotika na nimba zavatra azo ampiasaina. Raha mbola azo ampiasaina dia atao izay hahatonga azy ho ampiasainy ny olona. Arak'izany ivadika saribao ireo andramena efa manomboka simba ka tsy ho lafo intsony. Hetsakilan'izay hatreto mbola tsy fantatra mazava ny ovidin'ireo izay ho atao tolobidy. Raha tsy ahivina bolabolan'andramena 12 sisa no hita tany Soanerany Vongo ary tsy fantatra mazava ny nanjavona ny sasany. Manoloan'izany indrindra nambarany teo anivon'ny ministera fa sarotra ny fiambinana ireo andramena tratra ireo. Ny somary olana kely fotsiny zany any amin'ny région sasany zany dia eo amin'ny tsy fampian'ny isan'ny ben'ny ala zany. Mety efa ringana ohatry ny ala tsinanana ihany koa zany mevitsy foana ihany. Dia tsy maharaka zany ilay sistany izay embenana zany ireny mpiasa ireny. Dia izay no mahatonga misy hoe misy mahazo information zay ohatrany misy bois de rose ery amin'ny toerana anankiray noho izay le tsy fampiana araka olona, tsy fampiana ara-pitaovana dia tsy fampiana ara-bola ato amin'ny direction ny contrôle zany dia tsy afaka manoatra mihitsy izay na dia tianao dingana lehibe ara dia tsy afaka. Mazava izany fa tsy hisy intsony ny taremarika marina momba ny tena isan'ny andramena nogejan'ny fanjakana nanomboka izao na dia efa nisy aza ny inventaire. Manaiky ihany koa ny fanjakana fa niena am-pitoerana ireo andramena tratra ireo. Ny tombo isa kosa nefa ireo tratra tany ivelany hatramin'ny andohan'ny taona. Efa nilaza tsy hanenjika ny heloka ny tranga teo aloha intsony ny fitondrana rajonary mampianina nosokajiana ho isan'izany ary ve ireo tratra taty aoriana. Ankoatr'izay mbola tsy voafaritra ny fotoana hanombohan'izay famadiana ho arina ireo andramena ireo izay. Mbola tsy fantatra ihany koa hoe ho tonga aty andrenivohitra ve ireo arina vita amin'ny bois de rose ireo ary ohatrinona ny ovidiny dia ahoana ny ahafahana mifeny hoe navadika ho saribao sa naondrana ny andramena 4 tonnes mba hampangarahara ny fikitianan'ireo andramena ireo. Eo amin'izay pejy toe-karen'izay hatrany ny vidianan'ireo Airbus A340-300 roa sy nametrahana rafitra informatika n'ireo capitalisation na ny fampitomboana ny petrabolana natao amin'ny orinasa pitaterana Air Madagascar tamin'ny taona 2012 raha nambara ny Italia ara-barotra ity orinasa ity androany. Ny tontolo ampiasan'ireo fiaramanidin'ireo eto Madagasikara no mahasimba vetivety azy ireo raha ny fanazavana azo hatrany. Hatreto aloha izany tsy nitondra fivoarana arak'izay nandrasana ny fanampiana ny renivolan'ny Air Madagascar. Fiaramanidina roa no kasaina farana hatramin'ny farany taona fanadihadiana. Fividianana Airbus A340-300 miisa roa
efa niasa tany ivelany no fanarenana nataon'ireo mpitantana ny Air Madagascar tamin'ny taona 2014. Ny vola lany amin'ny fividianana solika sy ireo kojakoja ilaina amin'ny fanamboaran'ireo fiaramanidina simba no tena isan'ny nambotry ity orinasa-mpanjakana ity raha nambara ny taliara-barotra androany. Ireo fotodrafitrasa misy eto Madagasikara izay tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena no antony mahasimba vetivety ireo fiaramanidina ireo. Ohatra noraisiny tamin'izany ny seranam-piaramanidina maro antsetra izay mahapotika ny kojakoja-piaramanidina mialohan'ny fepotona tokony haretany. Maro ny miova tao anatin'ilay récapitalisation satria tao anatin'izay ohatra nampidirana andreo Airbus 340 tao anatin'ny flotte izay nanatsara ny atao hoe service à bord satria efa antitrapotra ihany le Boeing 767 taloha dia le Airbus moderne kokoa ny ao anatin'izay koa ny investissement zay tsy voatery ho hita maso satria misy système informatique goavana be ampiasain'ny compagnie mampandeha azy ao anatiny fotsiny zany reny fa maro zany no zavatra voakasika na dia tsy voatery hita maso izy. Ahafahana manarina orinasa iray ny fanaovana n'ireo capitalisation na ny fampitomboana ny petrabola raha ny fanazavany ny paitoekarena raha toa ka fivarotana ampany amin'ny petrabola no atao izarana ny andraikitra amin'ny fitantanan'ilay orinasa. Olana zany teo hoe caisse na les comptes de résultat an'le société anankiray ka mila redressement izy mba ahafahana manao investissement ka ho an'ny Airmad manokana angamba dia raha ny fijeriko azy zay tokony ho révisena mihitsy le hoe option de participation teo ny action zay hoentina mampandroso any Air Madagascar ahafahan'ny actionnaire rehetrarehetra ao anatiny na ny majoritaire na ny minoritaire mametraka indicateur de performance vaovao ao anivon'ny société zany mba ahafahana mampandroso an'le société ho an'ny mpiasa zany ary indrindra ho an'ny mpanjifa ihany koa. Raha ny zava-misy amin'ny kompania Airmad amin'izao anefa mbola voarara tsy afaka misidina ny abakabaka Europeana ny iray amin'ireo fiaramanidina Airbus ireo noho i Madagasikara mbola amin'ny lisitra be. Eo ihany koa ny tsy fahatombanana eo amin'ireo sidina izay voatery ahemitra lava noho ny fahasimban'ny fiaramanidina. Mbola mikasa ny hanafatra fiaramanidina hafa indray anefa izy ireo amin'ity taona ity. Mbola voatazona aloha ny Air Madagascar ary mbola manana ny certification IOSA izy mbola manana ny part 145 izy mbola afaka manidina eran'izao tontolo izao izy zay aloha zany no vita hatramin'izay ka hatramin'izao fa rehefa tsaratsara kokoa ny condition dia iny tsika no miezaka manatombo ny fréquence manova an'ireo avion roa zay fa misy anankiroa tokony ovana hatramin'ny faran'ny taona dia mety tsara andro manalina zany amin'ny qualité de service. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy ve ny fitsirina mialoha mba ho fiaramanidina tsy hahafaty antoka no novidiana tamin'ny taona 2012. Tsy tao anaty kajy ihany koa ve ny fikojakojana araka ny tokony ho izy ireo fiaramanidina ireo nisoroana ny faty antoka ankehitriny manoloan'izany mazava fa tsy vahaolana ho an'ny kompania mpitaterana Air Madagascar ny fividianana fiaramanidina Airbus izay nampitombo ny fandaniana amin'ny fanamboarana ankehitriny nefa efa niteraka trosa noho ny findramam-bola tamin'ny fotoana nividianana azy. Ivadika pejy avakosa indray isika misy kolokolo eo ambadika ilay rara kristal araka 12 taona tany tsy vory farany teo raha nambaran'ireo mpisolo vava miaro ilay teratany sinoa voalaza fa tompon'ireo vato ireo 2 miliara ny volan'ny hodina tao ambadika ity rara ity raha nambaran'izy ireo hatrany nandisy ny fanambarany avy anivon'ny ministera omaly ihany koa izy ireo ary nitondra pirofo fa misy ny tsindry ambadika mahazo ireo olona voakasika ity rara ity. Zora Kotindriny. Raha ireo taratasy eo ampelantanan'ny mpisolo vava ilay sinoa mpanangom-bato no asany ary manana taratasy mazava tsara izy ahafaha mitrandraka io karazam-bato io manerana ny nosy. Raha nanambara omaly ny avy eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity fa mbola amin'ny fahadimin'ny volana aogositra ho avy izao vao hivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity dia nandiso izany ireo mpisolo vava ilay sinoa. Dia moa izay hoe zao ary fanamarihana ilay ty misy didim-pitsarana reto anankiroa. Ny anankiray le voalohany zay nivoaka tamin'ny 24 juin 2014 mitondra ny numéro 14 ref io le nilaza sy efa natoranareo dia ny hoe avereno araky ny fandinihana natao mpitsara dia avereno amin'se oanga lay sinoa zany le 10 000 kilos de cristaux.
raha nambaran'ireo mpisolo vavatrany efa nisy ihany koa ny fangatahana nataon'izy ireo amin'ny amerenana ireo vato 12 taona mahery izay efa nalefa tena nivony fitsarana ary efa nahazo navaliny. Nisy anefa ny fanakanana sy tsindry natao tamin'ireo huissier teo am-panatanterahana izany. Voalazan'ity mpisolo vava ity fa misy kolokolo avolenta ao ambadiky ity raharaha ity. Efa nametraka plainte zay fa ny suite à donner no andrasanay zay no angatanay aminareo koa samy anaraka tsika satria tsy maintsy isy baiko ndray zany laviany hoe tsindrio amin'ny ambany latabatra ao zavatra io fa zavoaka fa manahirana satria any misy resaka corruption any, misy resaka hoe abus de fonction any, misy escroquerie any. Tsy mbola mazava arak'izany izay zavatra miodikodina sy miafina amin'ity raharaha ity, ny kolikoly izay fosotra voalohany tsy ahatongavana amin'ny fitondrana tsara tatana. Araka ny fanarahinao tao anatin'ireo lohateny-baovao, ny fampiarahana ny fizahantany, ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana ara-toekarena no ahafahana miroso makany amin'ny fampandrosoana maharitra. Hetsika mahasarika mpizahatany avy amin'ny Nosy La Réunion sy avy amin'ireo firenena Europeanina ary Malagasy Amanarivo ny hetsika Tsolabe na Festival des Baleines izay ataony 4 hatramin'ny 12 Jolay 2024 any amin'ny Nosy Sainte-Marie. Hetsika eo ambany fiahina ilay mpanentana fandarana malaza Question pour un champion Julien Lepers. Fantatra fa ho isan'ny fanontaniana ao amin'io fandarana io manomboka ny 15 septambra ho avy izao ny mahakasika ny Madagasikara, ny Nosy Sainte-Marie sy ireo troziny izay biby ahina ho lany tamingana. Fanatedina. Loza mitatao an'ny olombelona ny fahavoazana miantra amin'ireo zavamaniry na biby an-dranomasina. Io ny tarigetra hoentin'ny Julien Lepers tamin'ny Festival des Baleines ho an'ny taona 2024. Trozona roa hetsy no vinavinaina fa nisy maneran-tany 10 taona lasa zay. Tsy misy afa-tsy enina nefa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fifanarana tany Washington tamin'ny taona 1970 no mamaritra fa tsy voarara ny fitrandrahana ny trozona raha antony ara-pikarohana. Ankehitriny isan'ireo manararaotra ny fitrandrahana io arenan-dranomasina io ry zareo Japoney any amin'ny ranomasimbe Antarctique. Fomba iray ahafahana miaro ireo biby ahina ho lany tamingana ireo ny fampiasana izany hisarian'ireo mpizahatany. Madagascar, j'adore et je suis gêné d'avoir attendu 20 ans pour y revenir. J'étais là en 94. Mahafinaritra i Madagasikara ary nanenina tsy niverina raha tsy amin'izao 20 taona taty aoriana no natongavako teto farany tamin'ny taona 2017 izao. Faly ankehitriny fa tonga eto. Mponina maneran-tany no mijery ny fandarana Question pour un champion ho ampidiriko ho isan'ny fanontanianao manomboka ny 15 volana septambra ho avy izao ny mahakasika ny Madagasikara, Sainte-Marie ary ireo troziny. Un petit peu plus que vous connaissez bien et qui viennent se mettre bas et se reproduire à l'endroit que vous connaissez au large de Sainte-Marie. Mampidi-bola ho an'ny faritra sy ho an'ireo mponina ny antoerana amin'ny alalan'ny famoronana asa hoentin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fitondran'ireo mpizahatany ny hetsika atao tahaka izao ahafahana misarika ireo mpijery maneran-tany Question pour un champion ho avy eto Madagasikara ny fanontaniana hoentina mampahafantatra ireo karazana trozona misy eto Madagasikara. Le espèce na baleine eto Madagasikara zany makaty Madagasikara dia manazava hoe le baleine à bosse ahoana ny ainany, ahoana ny reproduction, ny famaninisme maketo Madagasikara etc. Zegny mazavatra mety question mahafinaritra mety malina ny olona eran-tany ohatrany hoe zavatra mety mahasarika ny touriste eto Madagasikara mahazolo loatra an'izao zany mety olona mahatonga ny mpijery ny Question pour un champion hoe makaty zany. Mpandrarao amin'ny lafiny fizahantany sy ny faritra iray manontolo no azo tombony amin'ny fisian'ity hetsika ity. Fampisehoany fanentanana ary fampiratian'ireo vokatra any an-toerana no andraisan'ireo mponina manodidina ny 2 alina anjara amin'izany izay omena vahana amin'ny famoronana asa. Mponina ao Sainte-Marie no omena asa amin'ny Festival des Baleines io. Atao laharam-pahamehana izy ireo manoloana ireo manana fahaiza-manao mitovy aminy. Raha tsy ahivina amin'ny ankapobeny mpizahatany mahery ny 3 hetsy no tonga eto Madagasikara isan-taona. Ny hena ho 5,9 hetsy zany tamin'ny taona 2024 noho ny krizy. Mpizahatany manodidina ny 4 alina kosa no andrasana ao amin'ny Nosy Sainte-Marie amin'ity taona ity. Tombana ny fanjakana hiakatra iray tapitrisa ny mpizahatany ho tonga eto ny taona 2024. Ny fizahantany izay mandray anjara hatramin'ny 15 isan-jato ny arika rena fahobe eto Madagasikara.
ivadika pejy efa kosa indray isika mienjandro ny tady eo amin'ireo sampanaradia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ankilany ny VOT na ny vondron'olon-tsotra manoana ity filoha teo aloha ity mangataka ny anaovan'ireo mpitarika ny antoko tima ankehitriny fiekekeloka amin'ireo voalaza fa mpiara-mitolona andany kosa ireo londoan'ny mpisorona ao amin'ity atokony ny filoha teo aloha ity izay mbola manamafy fa izy ireo no ara-dalàna ary izy ireo nazo ny fankatoavana Andriamatoa Marc Ravalomanana Erinirina Rabary. Nanomboka tamin'ny taona 2004 na lasa sesy-tanin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny Afrika Atsimo nikorotana tanteraka ireo mpanaradia azy. Maro ihany koa ireo karazana anarana ny antsoina azy ireo tahaka ny hoe zanaky dada tao ny Akolafy Ravalomanana. Fa nivaky toy izany ihany koa ny antoko tima ka tao ny tima Iveme, ny tima Rarinaivo sy ireo niaraka tamin'ny Mamy Rakotoarivelo. Ireto farany izay efa nisitaka tamin'ny ity antokon'ny filoha teo aloha ity ka tokony hiaikeloko amin'ireo mpanaradia rehetra raha nambaran'ny filoha nasionaly ny VOT na ny vondron'olon-tsotra manohana ny filoha Ravalomanana. Ny fiverena tsy ny fiverenan'ireo tsy midika hoe mitarika ry zareo na ry zareo ny anakendrika hoe amondrina anay izay efa nisasatra teo, amondrina an'ireo olona izay efa nisasatra teo, fa mazava ny tsipidala ao anatiny dia tokony anaraka izay fepetranapetraka n'izay mpitarika mitendre ny filoha Ravalomanana izy dia milamina ny resaka fa tsy izy mamindray ny miantso polisy na izy mangagisa mangalaketsa indray ny moaoaoa milaza fa tokony fa misy ny rafitra napetraka ao anatin'ny fitantanana toko fa saro-piaro izahay amin'ny anaran'ny filoha Ravalomanana. Ady fitisa toromarika roa samy hafa no avy any Afrika Atsimo. Afaka maly ny mpitantana ny antoko tima ankehitriny na namafy hatrany fa fitadiavan-tseza ny an'ireo miteniny amin'ny anaran'ny filoham-pirenena teo aloha ankoatra azy ireo. Fa izy ireo no ara-dalàna ary izy ireo no nekeny ny filoham-panorona ny antoko hitondra izany antoko izany. Ireo olona ireo rehefa niala tato amin'ny antoko anangana ny azy tsy nisy convention fanarahana akory. Dikan'izany rehefa andravany azy sy hiverinato tsy misy convention tokony fanarahana. Fa rehefa tianao ny fiarahana, mety aminao ny fiarahana, ekenao ny fitsipitondrana ifampifezana ato amin'ny antoko dia mahazo miverina miditra ohatry ny olona rehetrarehetra ianao. Korotana sy tsy fifankazahoan-kevitra toy izao hatrany no hita rehefa miresaka ity atokony ny filoha teo aloha ity. Misy mihitsy azy ireo milaza fa ireo akaiky azy ireo hatrany no vato misakana amin'ny fiverenany an-tanindrazana. Androany saika namono finday avokoa na nilaza fa tsy afaka miteny ireo lohandoha misorona avy amin'ny antoko tima na ny taninay. Telo andro sisa dia ho tapitra ny fehi-potoana anaovan'ny mpikambana eo ny governemanta fanambaram-pananana eny anivon'ny Bianco hatreto misa sivy ireo tsy mbola natanteraka izany fanambaram-pananana izay niteraka resabe teo aloha teo na ho an'ny fahefanam-panatanteraka na ho an'ny androm-panjakana mpanao lalàna raha tsy aivina anarivony ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa tokony hanao fanambaram-pananana eto Madagasikara raha ny voalazan'ny lalàna ho an'ny mpikambana ny governemanta manokana misy ny sazy raha tsy vitsy izany ao anatin'ny 3 andro manaraka fanadina hoentiny misy ny sazy mifanaraka amin'ireo mpitondra fanjakana tsy manatanteraka fanambaram-pananana na manao izany ihany saingy misy lainga na misy diso na misy mihoatra. Enim-bolana hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina miampy lamandy 10 tapitrisa ariary hatramin'ny 70 tapitrisa ariary. Voakasika izany avokoa ireo olona manana andraikitra ambony amin'ny asa-panjakana izay tokony hitatitra ny mombamomba ny fananany sy ny trosany. Ho an'ny governemanta manokana sivy sisa no andrasan'ny Bianco. Ny ministry mpanjakana mididi ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany. Ny ministry ny raharaham-bahiny, ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana, ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika sy salantsalany, ny ministry ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia ary ny ala, ny ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny any ambanivohitra, ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao, ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny ministry ny angovo. Andrasana hatramin'ny zoma ho avy izao ny fanaovan'ireo ministra ireo izay fanambaram-pananana izay. Mariky ny fanjakana tsara tantana izay dradradradraina etseroa izany raha ny fanazavana ny tompona andraikitra teto amin'ny Bianco. Isan'ny nolalian'ny solombavambahoaka farany teo ny didy izay tsy maniry azy ireo anao izay fanambaram-pananana izay intsony hatreto na dia misy aza ny dekret navoakan'ny governemanta mahakasika izany. Laza mihitsy ny fehezan-dalàna momban'izany hoe na ny texte ny Bianco na ny règlement intérieur ny ordonnance 2014-01 dia milaza fa hoe tokony ary ireo olona manana ambony olona manana maizy azy personnalité les hautes personnalités anisan'ny haute personnalité ny solombavambahoaka ny aty amin'ny assemblée nationale efa tsy manao intsony zay resaka filazam-pananana zay satria efa nivotena taty amin'ny assemblée nationale le izy. Ho an'ny olon-tsotra
tsy misy antony tsy tokony anaovan'ny tompona ndraiky mpanjakana fanambaram-pananana amin'ny ankapobeny ny fananana ary materialy rehetra eto an-tanindrazana sy any ivelany. Ny vola mitoetra any amin'ny banky sy ny trosa mety obaben'ny olona mandray andraiki mpanjakana mialohan'ny iantsoroany manontolana zany andraikitra izany. Ireo no tokony ho hita ao anatin'ny fanambaram-pananana. Mijanona ho tsiambaritelo ireo fanambaram-pananana ireo eny anivon'ny Bianco saingy azo ampiasaina kosa raha misy ny raharaham-pitoriana makasika ireo tompona andraikitra ireo mandritra na aorian'ny andraikitra izay sahaniny. Fantatra kosa fa mahatratra 10 ireo magistra mifaninana ho vidiana ho mpikambana eo anivon'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao raha ampitso amin'ny 4 tolakandro kosa no farafanaterana ny totaratasy eny anivon'ny Conseil supérieur de la magistrature eny Tsaralalàna ho an'ireo te hirotsaka ho mpikambana. Amin'izy mahavizao kosa no antanterahana izany fifidianana izany. Fa endrika iray isehon'ny kolikoly eto amintsika ny fitaterana tsy latsaky ny 30 voasakana ny fiara mpitatitra entana iray miala eto an-drenivohitra ho an'ny Toliara. Isan'ny lava indrindra ny lalam-pirenena faha-7 izay nanaovanay ny fanadihadiana manodidina ny iray hetsy hatramin'ny 2 hetsy isaky ny mandeha no vola lany amin'izany. Raha 500 ariary farany ambany no atolotra teo aloha tsy latsaky ny 10 ariary zany ankehitriny. Tratran'io ihany koa ny zotra manodidina ny renivohitra izay lasa miteny hoe fiara miasa amin'ny mpitandro ny filaminan'ny Gaëtan Ndretsilavo. Nanaitra ny kabarin'ny masoivo frantsay momba ny kolikoly madinika eny rehetra eny sady mamenatra ny mampanontany tena traga biseho isan'andro amin'ny fitanterana eto amintsika ny kolikoly madinika. Isan'ny tena misedra izany ireo mpamily mivoaka ny renivohitra makany amin'ny faritra na io mpitatitra olona na io mpitatitra entana miala eto Antananarivo ho an'ny Toliara na Farafangana tsy latsaky ny 30 voasakana ireo fiara. Ametrahana avokoa ireo rehetra ireo raha ny fanazavan'ny mpamily efa omanina mialoha ny vola madinika. Any amin'ny 30 ana efa 10 baraga agny watonga. Le kolikoly zany tsy dia atao hoe kolikoly le izy fiaraha-miasa zany no tena misy zany eny an-dalana fa tsy dia hoe kolikoly. Fiaraha-miasa mba araka hoe ohatra ny efa mifankazatra am-dalana dia mifagnome ohatra ohatran'izay. Mitrina io mamena fa misy gala, voarivo. Ohatra ny hoe dia atsika ny zareo zany mba ataony sigara na kafe. Di vola otrina no manina hatraty manapatonga ny Toliara ohatra ka maro be le mpanakana amin'izay. Raha hoe patonga ny Toliara zany raha avy aty minanao amin'ny 2 hetsy latsaka kely eo patongany. Efa mahazatra ny tranga toy izany raha ny fanazavana azo hatrany ho an'ireo mpitatitra eto an-drenivohitra manokana. Fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana no ilazana azy ankehitriny. Zany ianao vavaty kely any amin'ny sahany ohatr'izany vainty isaka arakaraka le entana entanao zay no tsy amela. Resaka kolokolo aminay mba polisy miara-miasa foana nge. Asany ny azy tsy maintsy voany zany mijery ny entana entanao ka aloha hoe sao dia sanatria entana fa hafa ala. Ambety tenin'ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina Hery ny ady amin'ny kolikoly eny anivon'ny tompona andraikitra isan-tokony ny ministera ary ny faritra rehetra manerana ny nosy. Ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny asan'ny Jolay ary fametrahana ny fitsipim-pifehezana ireo no atao lahara-pahamehana raha hoaniny eo anivon'ny polisy pirenena manokana. Ny ady amin'ny asan'ny Jolay fametrahana ny fitsipim-pifehezana na ny disiplinina ary indrindra ny ady amin'ny kolikoly. Tsy miala amin'izay zany ny direktiva fa ny fomba natratrarana an'izay no misy stratégie vaovao indray ampiariko. Ahoana moa ny atonga an'ilay polisy hoe anaraka disiplinina daholo. Ahoana moa mahatonga an'ilay polisy tsirairay mba tsy hanao an'izany kolikoly zany tsony. Ahoana moa ny ahafahana miady amin'ilay asan'ny Jolay. Araka izany andrasana ny vokatra raha ny ady amin'ny kolikoly kosa enim-bola anaty aorian'ny joroan'ny fitondram-panjakana ara-dalàna mbola tsy tafatombona ny fitondrana tsara tatana. Manampitrotraka izany ny fitarizoan'ny fikarakarana fifidianana sy ny fahatarany ny loi de finance rectificatif. Vaovao avy any amin'ny faritra anonizantsika ny fampalalam-baovao miakatra eny anivon'ny zandarimarim-pirenena kosa ankehitriny ny raharaha Sambo Roina any Tomasina. Fantatra amin'ity raharaha ity fa mahatsiaro ho voatotoina ny solombavambahoaka ny Mananaravaratra ka nitory ny mpanao gazety ao Tomasina tao noho ny hoe fanalam-baraka. Androany no nampatsony ny zandarimarim-pirenena ny iray tamin'ireo mpanao gazety ireo. Araka ny loharanom-baovao any an-toerana nanontaniana momba ny loharanom-baovao nafany namoaka ny fisiny resaka maloto sy afera manodidina ny resaka Sambo io mpanao gazety an-tsoratra sy amin'ny tambazotra-pifandraisana io. Mahatsiaro voatotoy ny resaka politika ireo mpanao gazety any an-toerana vokatra ity raharaha ity arahintsika maso akaiky ny fivoarana izay vaovao izay.
Fa eo amin'ny tontolon'ny teknôlôjia kosa indray fiarovana ny base de données no tena imasoa ny Oracle ity faran'izay fitaovana avo lenta hitehirizana ireo tahiry amin'ny orinasa lehibe misy ny fampiofanana mandritry ny 2 andro omeny ireo tompon'andraikitra mahakasika ny informatika eny anivon'ireo ministera maro samihafa izay azo tombotsoa voalohany amin'ity fomba fiarovana ny base de données ity. Fanadidina no tanterahiny Zorakotondrina. Ny any ivelany saika ny orinasa rehetra no efa mampiasa ireo karazana logiciel miaro amin'ny fanaovana piraty. Antony, volana 10 miliara no mety ho very raha sanatria misy manimba amin'ny alalan'ny internet no vokatra avy amin'ny orinasa iray. Eto amintsika, ny compte mail sy ny Facebook no efa misy manao piraty. Tsy mbola re loatra kosa ny fanaovana piraty ny indostria na orinasa goavana tahaka amin'ny banky. Na izany aza, tsy lavitra izany intsony isika noho ny fiazakazan'ny teknôlôjia ankehitriny. Mila tandremana ireo tahiry torotserasera na base de données, na io an'ny orinasa na io an'ny ministera samihafa. Ny zavatra misy ankehitriny moa zany dia mbola somary eo am-piketrihana mihitsy moa zany nazo ilazana azy dia mino zay fa ny fisina zavatra ohatrao zany dia ahafana hitondra tokoa amin'ny fanavaozana sy fanomezana fahafapo an'ireo ny zay fanomezana fahafapo an'ireo izay mpampiasa zany ireo atao hoe ataontsika hoe mpanjifa eny anivon'ny ministera. Fanaon'ireo mpanao piraty ny mangalatra ny tahiry eny anivon'ireny orinasa lehibe ireny ary entin'izy ireo misoloky na manao zavatra hafa. Ao ihany koa ireo mivarotra an'izany ho an'ireo orinasa mpifaninana. Matanjaka folo avy eny amin'ny solosaina na ordinateur efa miasa eto amintsika amin'ny fiarovana ny base de données ny Oracle. Ireo tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa mpamokatra no tonga aty an-toerana manome fiofanana ireo talenina informatika ireto, izay avy amin'ny isam-pandraharaha maro samihafa. Teo somary lafolafo aloha le machine fa arak'izay hoe zavatra ngeza be zay izy zavatra tena hoe tena matanjaka be mihitsy zany, tena matanjaka be. Fa raha tsika zany misaina amina hoe système d'information sécurité ny zavatra ho azo avy aminy dia tsy dia maka izy zay vidiny zay fa azo lazaina hoe tsy misy dikany ihany zay vidiny zay. Raha tsy ahivina, isanampy tsara ny orinasa Microsoft ny système d'exploitation Windows XP ny fiarovana ireo base de données. Tsy dia azo antoka intsony ny fahombiazan'ny fiarovana noho ny Windows XP fa somary nahazoazo taona raha ny fiazakazaky ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Vaovao iray izao hariva izao isan'ny songadina nandritry ny filan-kevitry ny minisitra androany ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa. Isan'izany ny tale hitantana ny hainao manjery-mpanjakana TVM sy RNM eo anivon'ny ORTM fantatra ary fa voatendro tale ny televiziona malagasy ny namana mpanao gazety Rasatalanto Malala sy Lofinirina, voatendro tale ny radio national malagasy kosa i Ratovondraona Arisson. Fa manao fampitandremana ny anivon'ny Gendarmerie nasionaly fa tsy nisy ny fifandeferana raha toka manohitohina ny filaminam-bahoaka ny hetsika ataon'ireo mpianatra mitokony eny votovorana. Izy ireo izay anitatra ny fitokonana eny Ankatso raha ampitso. Tsy anjara ny anivon'ny Université n'Antananarivo ny fangatana fandrotana ny vatsim-pianarana sy ny fampidinana ny sarandalana eny votovorana raha ny fanazavana azo fanadidina. Mbola nitoy androany ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra eny amin'ny École supérieure de la Polytechnique votovorana. Raha tsy ahivina zavatra telo no angatahan'izy ireo, ny fahazoana connexion internet, ny fanondrotana 100 isan-jato ny vatsim-pianarana ary ny fanenana ny sarandalana izay 900 ariary amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana azo tsy anjarany eo anivon'ny université ny mamaly ireo fangatahana roa farany ireo ary efa tonga eny ny connexion internet. Nataonay omaly nandehana ny vice-président eto amin'ny Université Antananarivo sy ny tompon'andraikitra amin'ny resaka atika dia ny fandaminana ny mikasika ny connexion internet. Taorinan'izay moa dia nandamina teny teo ny directeur amin'ny polytechnique. Iny zany nandamina ny rehetra teny no maleriva dia tsy nisy ninona teny. Androany maraina dia eo dia raikitra indray ny tsoka sifflet sy ny sisa. Misy mpianatra te hianatra, misy ny manakorotana. Dia eo tsika amin'izao fotoana fa nitatitra moa zany dia efa nalefanay tany amin'eo tompon'andraikitra. Arak'izany efa voavaly ny iray amin'ireo fangatahana ataon'ny mpianatra eny Vontovorana. Ny vaovao farany anefa anitatra ny fitokonana eny Ankatso ireo mpianatra ireo raha ampitso maraina. Manoloan'izany manao fampitandremana ny eo anivon'ny Gendarmerie nasionaly. Zahay ato amin'ny tany filaminay kosa dia tsy anaika na inona irenanana roa. Zahay dia tsy anaika fa tsy maintsy miatrika zavatra amin'ny trano, tsy maintsy manakana
izay fanakorotanana fitandrona filaminana zay ny présidence université ny croix ny fanany ministère dia efa mitady ny hevitra andaminana zay zavatra angatahnareo fa izahay dia tsy hoe miangavy ianareo fa miteny hoe oka ny fangatahnareo hijanona ao anatiny enceinte-ny université fa tsy hivoaka aty ivelany zay nga mazavatra tiako ampitaina fa tsisy afa-tsy fangatana ao anatin'ny filaminana ary zay dia valable zay ho an'ny rehetrarehetra so ny mpianatra ihany fa ho an'izay mpitaky hatreto mbola tsy fantatra ny toy ny tiraraha ity olona miisa 7 indray ny voasambotra teny an-terana androany ary navototra rehefa vita ny fanadiadiany raha toka olona 4 no voasambotra omaly andrasana ny fanapa-kevitra eo anivon'ny ministera samihafa izay tsy nahazoana fanazavana androany noho ny tsy fisian'ny tompon'andraikitra afaka nandray ny mpanao gazety raha ny fanazavana azo lasa ny mahajanga avokoa izy ireo noho ny fitokonan'ny mpandraraha amin'ny université any an-toerana. Amaranantsika ny fampalambo avao amin'ny tian'io ity maresaka avy any ivelany miroso amin'ny fanarahana ny gouvernemanta sy ny vondron-tafika Maliana androany alarobia ao Algérie fifampiresahana izay efa niroso tamin'ny fanakalozana gadra nanomboka omaly tao Bamako fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny France 24. Ny gady natao amin'ny seranatsambo ny Bamako ireo miaramila sy polisy maliana misy 570 nosamborin'ny pioko Touareg avy any avaratra atsinanan'ity firenena ity. Tonga nitsena azy ireo ny Prime Ministre maliana Moussa Mara. Avy hatrany, niakatra taon'ity sidina manokana nitondra azy ireo ity ireo Touareg misy 270 voasambotra nandritry ny fisafona nataony fiarovana sy ny filaminana tany avaratry Mali. Ity fifanakalozana gadra ity no fisantarana ny fampirarahana eo amin'ny gouvernemanta sy ny vondron-tafika maliana. Ity firenena ity izay tao anatin'ny fifandonan'ny fanjakana sy ny pioko Touareg hatramin'ny volana janoary 2024. Eritaona sy tapany izao no nidiran'ny tafika iraisam-pirenena any an-toerana andaminana ny toedrarà ao Mali. Nisy ny fivoriana androany tao Alger, fivoriana miompana manokana amin'ny fametrahana fifanarahana miompana amin'ny fandripalemana na ny accord de paix eo amin'ny rotonta. Ity farany izay nametraka kosa ireo fepetra dia ny fanajana ny sistany ary ny fanajana ny fisarahan'ny fanjakana sy ny fivavahana. Na dia mipetraka aza ny fampitsarana ny ady, misy silany ny fanafiana ny avaratra andrefan'ity firenena ity. Hatramin'ny alany ny filoham-pirenena maliana Ibrahim Boubacar Keita tsy mitsahatra ny ady namoizana ain'olona maro any avaratra Mali hatramin'izao fotoana izao. Mifarinatra ny fiarantsika tamin'ny takarivo ity tomboky lasy tomboky vavy isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny fara mamy fotoananao indray ao anatin'ny fandarana almanaka sy tanànantsika aorian'izao fampalambo avao amin'ny teny malagasy izao. Amin'ny valora sasany kosa nanarainao ny fampalambo avao amin'ny teny frantsay to amin'ny fahitalavitra Goly TV hatrany veloma toko.